Tsy mikely soroka amin'ny fampanarahana ny lalàna eto an-drenivohitra ny commune Antananarivo renivohitra. Misy ohatra ireo taxi izay tsy manaraka ny lalàna velona mifehy azy reny kanefa miriorio eny rehetra eny. Nanao fisavana ny commune manoloana an'izany ka nisy ireo tratra izay nandraisana fepetra avy hatrany. Manazava ny Italia misahana ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra Landy Ravelson. Ao anatin'ny ezaka ho fanatsarana ny fitaterana eto amin'ny tanàna Antananarivo dia nisy fepetra niraisina nanomboka tamin'ny herinandro ny amin'ny fitsirihana an'ireo taxi izay tsy manara-dalàna. Misy sokajina anankiroa izy ireo eo ny taxi izay manana ny taratasy avy aty amin'ny commune na le hoe licence kanefa misy tsy ara-dalàna ny taratasiny na manao infraction. Misy kosa ireo voiture plaisir an'olon-tsotra izay minitsotra zao manao taxi ilay antsointsika hoe taxi clandestin. Tao anatin'izay herinandro zay zany hoe ny alatsinainy hatramin'ny zoma lasa teo dia 13 ny taxi clandestin tratran'ny commune izay miara-miasa ny commune ny police nationale amin'ny alalan'ireo police zay détaché aty amin'ny commune ary ny police municipale ary izay ato amin'ny direction transport sy mobilité urbaine. Ireo taxi clandestin zay tratra ireo dia tsy ekena itsony hiverina hanao ny asany amin'ny maha-clandestin azy fa tsy maintsy manova ny loko ary mamerina ny lanterne aty amin'ny commune. Rehefa voova ny loko tsy miloko beige crème izay loko napetraky ny commune dia izay vao omena ny tompony ny atota taratasy kasika ny tomobile. Izy reto zany dia fourrière 10 andro farafahakeliny aty amin'ny commune ary izany natao dia ho fanatsarana hatrany sy ho fampanarahan-dalàna ny tsirairay ao anatin'ny sehatry ny fitaterana.